Ndao hianatra zany dia chaîne vaovao namboarinay dia androany tsika dia resaka momba ny conversion. Ka androany zany tsika dia hifantoka manokana amin'ny conversion any mètre cube avadika litre. Betsaka mihitsy zao nareo mety hiteny hoe atao inona io formule lava be io dia hitondra hoay izy io avy eo mety hoe eny expert angamba vao mety hoe ilan'izao formule izao. Kanefa tamin'ny 1998 ny expert ny NASA dia nandisy conversion, nisy ny atao hoe mission Mars Climate Orbiter zay tanjona dia hoe akana température Mars. Jerenareo Wikipédia ao fa azavainy lavalava kokoa le izy fa le mission io dia mitetina 387,6 millions de dollars izay vola malagasy dia 988 milliards 696 millions 800 000 ariary. Azonareo atsaina amin'izany ihany zany fa ity matanjaka be ihany le conversion kanefa na zareo azo lazaina hoe génie ao amina zarany mbola nandiso an'izany. Inona avy ary nefa ireo zavatra tokony tadidina? Ny tokony tadidina fotsiny sy tokony fantatra dia hoe 1 litre est égal à 1 décimètre cube. Zao ary zany tsika dia hijery ny méthode de remplissage famonoana an'ilay tableau de conversion. Hitantsika io le tableau mizara anankidimy fa eny mbola misy koa ny kilomètre cube sy ny millimètre cube fa tsy napotraky teo. Dia hita eo ampovoany eo zany zao ny mètre cube, décamètre cube, hectomètre cube dia ny décimètre cube sy ny centimètre cube. Andao ary tsika aka ohatra mba tiatsika hafantarana ohatra ny hoe firy litre ary zany 1 mètre cube zany. Dia arak'ireny lazaina teo fa hoe 1 litre est égal à 1 décimètre cube dia ato zany misy ny litre ato amin'ity kaziny décimètre cube ity dia apetrakitsika ary zany le 1 dia nitanjona hoe fantarana hoe firy litre zany ny 1 mètre cube dia asiana 0 0 0 ka hatrany amin'ny faran'ilay colonne. Dia izay ny astuce naovana conversion ny mètre cube. No amarana antsika amin'ity vidéo androany ity raha ohatra ka tianao ny vidéo iny dia mba cliquez eo amin'ny j'aime izay ao ambany ao na ihany koa ao amin'ny bouton s'abonner ao ambany ao mba ahafahanao manaraka ny vidéo manaraka rehetra izay avoakanay. Saotra ary.